Halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro ny alakamisy 7 volana May 2024 zao tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza. Androany dia hodiniantsika aloha hevitra hoe ny fanahin'ny fahendrena no mitoetra aminao. Vakintsika amin'ny Baiboly amin'ny Isaia 112:2 amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy. Ny fanahin'i Jehova no hitoetra ho aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny torohevitra sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova. Amen. Misy andro izay atserovantsika hoe veritsika, mivavaka tsika nefa tsy fantatsika intsony izay tokony atao. Mieritreritra be loatra tsika, misalasala tsika, matahotra tsika ny androso satria mety hanao fahatsoana. Saingy tsy nangataka anao hiaina irery ny fiainanao Andriamanitra. Tsarovy izany. Rehefa nanolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao dia tonga hitoetra ao anatinao ny fanahy masina, ary tsy tonga ho toy ny mpitsidika fotsiny izy, fa tonga izy hitarika anao, hampahiry anao, hanazava anao, ary hiara-mandeha aminao isan'andro san'andro. Ny olana dia ny hoe maro ny kristianina mahalala fa misy ny fanahy masina, nefa mbola miaina toy ny hoe tsy maintsy mitantana ny zavatra rehetra rery izy ireo. Na izany aza, milaza ny Baiboly fa ny fanahin'ny fahendrena no mitoetra ihany koa ao aminao. Amen. Midika izany fa afaka mangataka fahendrena amin'Andriamanitra ianao. Izany hoe hiteny araka ny tokony ho izy, hisafidy tsara eo namanao, hitantana tsara ny volanao, hisorohana ny fahadisoana ny sasany, hanavahana izay avy amin'Andriamanitra izay tsy avy amin'Andriamanitra. Miaro ny fiainanao ny fahendren'Andriamanitra. Mifanohatra amin'izany ny adalàna ary miresaka momba izany koa ny Baiboly. Tsy hoe tsy fahampitsaina fotsiny ny adalàna, fa araka ny Baiboly ny adalàna dia fiainana tsy miaino an'Andriamanitra. Mandroso araka ny fihetsem-ponao fotsiny, araka ny avinavinao, na ny fanirianao izany nefa tsy mitady ny taridalan'ny tompo. Hoy ny obolana 4:12 hoe misy lalana toa mahitsy amin'ny olona, kanjo lalana mankany amin'ny fahafatesana no hiafarana. Indraindray mety ho tsara ny zavatra iray, nefa manimba ny fiadananao, no avinao, na ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ny adalàna dia mahatonga antsika no zavatra haingana tsy ampisainana. Ny fahendrena kosa dia maka fotoana hiainontsika an'Andriamanitra. Hoy ny adalàna aminao, zao no tiako atao. Fa ho kosa ny fahendrena, Tompo, asehoy ahy ny lalana marina. Amin'izao fotoana izao mantsy maro ny mampifangaro ny fahafahana amin'ny atao hoe tsy misy fetra. Mampirisika ny fihetsika tsy ampiheverana, ny fanapahan-kevitra ara-pihetsem-po fotsiny, ny teny marary, ny fifandraisana tsy milamina. Avy eo dia antsoina hoe izany ny atao hoe fiainana tsia. Saingy ny fanahy masina dia mamokatra zavatra hafa ato anatintsika. Misy fifehezan-tena, fahaiza-manavaka, fiadanana ary fahendrena indrindrandrindra. Tsy voatery hamerina ireo fahadisoana efa nataonao ianao. Afaka mianatra miara-mandeha amin'Andriamanitra isan'andro san'andro anie ianao ary arakaraka ny fotoana omenao miaraka amin'ny fanahy masina no miova ny fomba fisainanao. Manomboka mahita zavatra amin'ny fomba hafa ianao, mihetsika amin'ny fomba hafa ianao, misafidy amin'ny fomba hafa ianao. Izany dikany hoe mandeha amin'ny fahendrena. Jerentsika ao anaty Baiboly ohatra anankiroa azontsika atao hoe raha natao batisa Jesosy
dia nidina teo amboniny tahaka ny voromailala ny fany masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny Mateo 7:1-5 hoe nahita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo teo amboniny izy. Tsy nanao zavatra maimaika mihitsy Jesosy tamin'ny fiainany, na dia niatrika fandrika aza na fanafihana na tsindry aza, dia nitony ary namaly tamin'ny mpahendrena foana izy. Jereo kosa nefa ity olona anankiray ity dia tsy izy izany fa i Samsona mifanohitra amin'izany. Ohatra iray amin'ny olona izay nahazo hery lehibe Samsona, saingy indraindray tsy nanana fahendrena izy, tsy niraharaha ny fampitandremana izy, nanao araky ny faniriany foana ary nanao mihitsy izay daniny kibony mandra-pahalavony. Ny hery tsy misy fahendrena dia afaka mandrava ny anjara voatendrinao. Izany ny antony ilainao ny fany masina isan'andro san'andro. Ahoana ny hampiarantsika an'izany teny izany eo amin'ny fiainantsika? Tsika mantsy mila mijery foana ahoana ny hampiarana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Androany alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra manan-danja, mijanona kely aloha ianao ary manontania fotsiny hoe fany masina ampy aho ahita mazava tsara. Alohan'ny hamaliana amin'ny fahatezerana, mivavaha ianao. Alohan'ny handefasana zavatra, eritrereto tsara izany. Alohan'ny atokisana aingana loatra, mangata fahaiza manavaka. Ary ambonin'izany rehetra izany, maka mihitsy fotoana miaraka amin'Andriamanitra ianao. Mitombo mantsy ny fahendrenao eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Apetraom-ponao izao ny tananao ary ambarao hoe ny fany masina no mitoetra ato amiko. Mandany fisafoto fotoana sy ny adalàna, mandeha amin'ny fahendren'Andriamanitra aho, fanapa-kevitra dia ho tarihany fany masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Afaka ataonao izany fomba anankiray izany mba hiresahanao amin'ny fanahinao. Alleloia. Hivavaka tsika. Amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy aho. Fany masina misaotra anao noho ny fiarahanao amiko isan'andro. Tsy te hiaina araka ny fihetsem-poko na ny fahatakarako fotsiny aho. Ampianaro aho handeha amin'ny fahendrena. Ampio aho hamantatra ny lalana diso alohan'ny fandringanana. Omeo ahy ny fo ny eno ny feonao. Engany ny eritreritro, ny teniko ary ny fanapahan-kevitro amin'ny voninahitra anao Andriamanitra raiko, amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mino aho fa nakasika anao izany teny izany androany ary manasa anao hatrany ako anaraka ny Joanina sahaza izao dia manome fotoananao rapitso maraina indray. Tahin'Andriamanitra ianao ary entiko fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro fitrahinanao dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava ianao. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiana.